Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Manasitrana ny aretina rehetra Jesosy, fa tsy hoe ny marary rehetra. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Rehefa mivavaka ianao ravana ka mangataka zavatra amin'Andriamanitra, ohatra hoe fanasitranana na tsy fantatro zavatra hafa tianao angatahana amin'Andriamanitra, dia misy reto zavatra roa reto tokony homby ao an-tsainao mandrakariva. Ny voalohany dia ny finoana, ny faharoa dia ny sitrapon'Andriamanitra. Ny finoana no asainao amin'ny teny fa vitan'Andriamanitra no manome anao io zavatra izay angatahanao io. Raha marary ianao dia tena manana finoana ianao manao hoe ain'Andriamanitra atao ny manasitrana ity aretiko ity. Tsisy dikany amin'Andriamanitra, tsy miankina amin'izay efa pronostika nomen'ny dokotera, na miankina amin'ny hoe ity aretin'ity dia tsisy olona sitrana tamin'io mihitsy, na hoe ity aretin'ity dia tahaka an'izao na tahaka an'izao, fa vitan'Andriamanitra ny manasitrana anao amin'io aretin'io, ny manome anao an'io zavatra izay angatahana io, ny manatanteraka an'io zavatra izay eritreretinao io. Vitana izany ary tsisy dikany aminy izany. Be dia be ny tenin'Andriamanitra fa atsika mihazona an'izany finoana izany. Genesis 7:7-20 moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va. Marka 7:7-20 ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Jaona 4:4-5 raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Izany hoe ny finoana no mahatonga anao tsy misalasala, hieritreritra manao hoe vitan'Andriamanitra mihitsy ny manome ana ity zavatra izay angatahako ity, ny manasitrana amin'ity aretina ity. Tsy ankanavaka io na inona dia ainy vitany sitrany daholo. Fa tsy mijanona eo ihany. Tsy mijanona eo ihany, andro any tena tia mpianatra antsika mihitsy, tsy mijanona eo ihany akory. Rehefa mivavaka dia hoe ny finoana no tediavinao na finoana ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe faharoa koa dia ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray no ilazantsika manao hoe tsy voatery izay rehetra marary nangataka tamin'Andriamanitra akory dia ho sitrana daholo, fa Andriamanitra dia manana ny sitrapony sy ny programany ary ny planinany amin'ny olona tsiraray avy. Tsy voatery hoe rehefa mangataka ianao amin'Andriamanitra izay zavatra angatahanao, satria mino anao fa hain'Andriamanitra atao ilay izy dia ho tanterahany aminao daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny finoantsika akory tsy mahatonga antsika hibaiko an'Andriamanitra, fa ny finoantsika dia mbola eo ambany ny fahefany ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ihany koa. Tadio tsara ravana fa misy koa ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis any amin'ny Jaona 1:5-4 manao hoe ary izao ny fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Izany hoe ilay fangatahanao izany mbola mipetraka hoe sitrapon'Andriamanitra ve ilay zavatra angatahanao, dia ho tanterahana izy. Ny faharoa koa dia hoe raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anena atao fa ny anao. Luka 2:20-2:20 Jesosy mihitsy no nivavaka teo, nangataka fanafana tamin'Andriamanitra izy manoloana ny zavatra izay toloza tataoko fahafatesana teo anatrehany, kanefa dia nametraka izy amin'ny hoe aoka aloha izay sitraponao. Vitan'Andriamanitra ny manafaka azy tamin'ilay izy, kanefa dia hoe aoka ny sitraponao no ho tanteraka. Dia ohatr'izay koa Matthieu 5:1-10 manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao. Any mivavaka nampianarin'ny Tompo antsika mihitsy izany. Ianao rehefa mivavaka dia tokony hatsiaro mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Tokony hatsiaro mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Reto izany ny zavatra diso, tsy hoe izay rehetra mivavaka ka tena mampiasa finoana dia tsy maintsy sitrana. Tena diso izany dravana. Za moa zao voaingana dia resaka tamina tanora dia tena niteny izy manao hoe ny olona ozy izy raha tsy miteraka, raha hoentina mibavaka tsy maintsy miteraka. Na inona ozy izy antony tsy mampiteraka azy, tokony hiteraka foana izy rehefa hoentina mibavaka. Dia za moa tonga dia niteny hoe tsy marina izany. Misy foana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, fa tsy hoe rehefa manam-pinoana dia ajanontsika hatreo amin'ilay finoana fotsiny, fa mila jerevana koa ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Jerevy tsara ravana fa na i Paoly aza. I Paoly anie dia narary ary tena nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy izy hoe mba hisory amiko ozy izy izao aretina izay mahazo azy ao, nefa dia izao fotsiny nambarany toy intelo ozy izy nangataka tamin'Andriamanitra mba hanasorana io tsilo io izay amin'ny tongotro, kanefa toy izy ny Tompo manao hoe ampanao ny fahasoavako. Izany hoe tsy nahazo valiny izy tamin'ilay vavaka izay nangatahany, nefa izany Paoly izany olona mpanao fahagagana, mpanasitrana izany. Ary ohatran'izany koa raha ohatra ka everintsika hoe tokony ho sitrana daholo ny olona rehetra rehefa mivavaka, dia izay tsy tokony hisy ho maty ane izany. Ny kely finoana izany no maty. Fa tena hoe mipetraka mihitsy ravana hoe misy ny olona izay tena hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy hoe io aretina io no
ahafatesan'le olona amin'izay fotoan'izay raha mivavaka ianao ka mijanona fotsiny amin'ny hoe manam-pinoana ianao dia ho sitrana dia mety hitondra fahadisom-panantenana ho an'le olonao avao satria ny sitrapon'Andriamanitra koa mila jerevana. Dia ohatr'izay koa diso koa le hoe zay rehetra mivavaka dia tsy maintsy anakarena, tsy maintsy hisondrotra be ny fiainana rehefa mivavaka, tsy voatery ny fivavahana dia mihatanteraka an'izany tokoa fa tsy voatery zay rehetra mivavaka akory dia tsy maintsy lasa mpanankarena be daholo. Jereo fa Jesosy Kristy arany dia tena nyteny hoe ny zanak'olo izy dia tsy manana na dia nisy trehany lohany ary tsy manana na dia trano aza i Jesosy Kristy fa nitoetra ho mahantra mandra-pahafatiny. Dia tsy hoe rehefa mivavaka akory dia tsy maintsy ho tsara fiafara be. Ka raha mahita olona zany hoe ratsiratsy fiafara na mety hoe nisy zavatra loza be nitranga taminy dia veritsika hoe panoty izy, tsy ampy finoana izy, tsy nety ny fivavahana zay nataony. Fa jerevy tsara fa raha i Jakoba aza dia Isaka zany anisan'ny patriarka kanefa dia zao jamba nandra-pahafatiny zany Isaka zany. Ary fantatsika tsara koa fa be dia be ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa martiora mihitsy, ny tapahan-dory Jakoba maty tany an-tranomaizana. Misy ny olona izay tena hoe ny vonoana rava ny fananany na reo martiora malagazo ohatrany hoe ratsy fiafara. Na Jesosy Kristy dia teny amboniny hazo fijaliana ny hafaran'ny fiainany fa tsy midika mihitsy ny akory zany hoe tsy ampy finoana izy. Ary hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy maintsy tratrantitra na ilamina be ny fiainanao na ohatran'izany fa tena mety hisy ny zavatra izay iseho satria misy ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Zany ro andravana dia tena te hananatra atsika mpanompon'Andriamanitra indrindrandrindra ny mpiandry satria dia izao be dia be ny mpiandry no tsy mahatakatra ny hoe sitrapon'Andriamanitra io fa dia mijanona amin'ilay finoana fotsiny. Dia izao ny ataony raha fa misy olona marary dia teneny manao hoe sitranin'i Jesosy ianao, mino ianao, sitranin'i Jesosy ianao, afaka raha hivolana dia ho hitanao tsara fa hivavaka ianao, andeho any am-piangonana ianao, mino ianao, tena mino ianao sy ilay marary, tapabolana torina iny maty ilay marary. Dia avy eo rehefa tena hoe fa ahoana dia lazainy fa hoe niova hevitra Jesosy. Sady efa mampandaingana azy ianao no mbola mampandaingana azy faharoa koa lazainao fa niova hevitra indray izy nefa dia farisean-dahatra atsotro izao ilay izy. Manam-pinoana tsika riavana rehefa mivavaka fa tsy midika akory zany hoe faritatsika fa mbola misy koa ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Sady nahalala olona mihitsy moa dia ohatran'izay mihitsy hoe nitenen'ilay mpiandry izy hoe izy marary vao en cancer dia manaintaina foana izy paraparivan'ny andro hatramin'ny alina. Dia rehefa tonga ilay mpiandry mametra tanana aminy dia miteny manao hoe raha riva tapitra tanteraka io fanaintainanao io, tsisy tsony io fanaintainanao io izy. Dia gaga ozy ilay olona rehefa miresaka amiko zany ilay olona taty aoriana manao hoe zany ozy mahagaga anahy dia izao ireto mpiandry reto ozy izy isaka ny miteny amiko mivavaka dia hoe raha riva ianao tsy manaintaina tsony nefa isaka ny amin'any ozy mbola manaintaina foana ozy izy. Za ravana te hiteny amintsika manao hoe aza miteniteny foana fa ny finoana ananao tsy mahatonga anao tsy tokony hampiteniteny foana anao. Tsy hoe mino hoe vitan'Andriamanitra ty zavatra ty dia tena tonga dia hoe amin'ny rapitso ianao dia izao. Ndraindray koa tsika mety misy olona hoe marary mafy eo ambavahoanan'ny fahafatesana dia efa hitahitantsika hoe tena nitro nofaty izy zany dia lasa amin'izay dia miteny manao hoe tena ho alain'i Jesosy ty olona ty riavana, ho alain'i Jesosy ty olona ty fa dia izao andaontsika tena hivavaka mafy mihitsy. Avy eo nefa ny olona sitrana indray na koa mahita olona anao dia ohatrany hitanao mihitsy dia maninonina izy dia ianao hoe aza matahotra nareo fa sitranin'i Jesosy izy, tena ho sitranin'i Jesosy izy. Avy eo nefany maty ilay olona. Ny finoanao tsy tokony hampiteniteny foana anao. Ilazanao manao hoe afaka orina ny pasika dia tsisy tsony coronavirus io, mino an'izany ny sitrapon'Andriamanitra koa tsy maintsy jerevana mandrakariva fa tsy ny finoanao fotsiny ihany fa manjary lasa mamina ny sandoka. Ary zany ravana mila jerevantsika tsara zany rehefa mivavaka tsika. Zany hoe ny tokony atao zany dia izao manoloana ny aretina, manoloana ny olana, manoloana ny zavatra izay ao anatrihanao na fanadinana io na inona dia tena mitenena mihitsy anao hoe tompo mino vitanao no manafaka ana amin'io ary mangataka ny amin'izany kanefa dia izao raha sitraponao, raha fantatrao fa mahasoa anazy zany dia tanterao. Apetrao mandrakariva izay sitrapon'Andriamanitra ary aza miteniteny foana. Fa tsy hoe satria rehefa miteny an'izay hoe sitrana anao rapitso dia hoe izay avy tena manam-pinoana. Tsy izay ny atao hoe manam-pinoana, tsy ilay fitenitenenana foana ohatr'izany ny atao hoe manam-pinoana, fa ny manam-pinoana dia ny fahafahanao milaza manao hoe vitan'Andriamanitra ny manafaka an'ity problème ity saingy ny sitrapon'Andriamanitra no aka ho tanteraka. Zay ny vavaka izay tokony ataontsika ary zay ny mahatonga ny teny manao hoe manasitrana ny aretina rehetra Jesosy Kristy fa tsy hoe ny marary rehetra. Tsy hoe raha mbola tsy sitrana ianao dia midika hoe tsy ampy ny finoanao. Zay dia tena pahirizako anao. Tsy hoe raha maty ilay olona izay nivavahanao
dia midika hoe tsy nety ny fivavahanao fa manana ny programan'Andriamanitra. Mbola mety misy zavatra tian'Andriamanitra takianao, mbola mety misy zavatra tian'Andriamanitra andrasanao, mbola mety manana ny fotoanan'Andriamanitra ny amin'ny fanasitranana ny olona rehetra. Fa aza tonga dia le tenin'Andriamanitra momba ny finoana fotsiny tazomina, fa jerevo koa ny tenin'Andriamanitra momba ny sitrapon'Andriamanitra, fa miaraka ireo rehefa mivavaka sy mangataka amin'Andriamanitra isika. Fa raha tsy izany dia manjary miteniteny foana, miteniteny foana fotsiny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, mahirezary havana. Amen.